Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Fikiro Kristy. Mila misisika manakaiky an'i Kristy ianao ary ataovy tsapany fa izy no afaka ireo olanao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Fahora vehivavy, marina izany tompoko, fa na dia amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany." Iaiky izany izy ka maly ireo entaentanao. Araka ny voasoratra ao filazantsara amin'ny Matthieu 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irianao, dia sitrana ny zazavavy tamin'izay ora izay." Fotoana fanaporofona finoana izao, matoki, mahireza, mivavaka isika. Kristy eo, ifikitra aminao aho ary tsy amelako raha tsy hovahanao ireo olako satria fantatro fa vitanao izany. Amen. Mandra-piaona tompoko.